Mankasitrana hatrany ianao manjoitsy tapaka ny fahitalavitra ma-TV manatitra ny araba indray tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Ny lafiny politika avy hatrany no anombohantsika ny fotoana ao anatin'izany raha toka tamin'ny fa-14 ny volana Aogositra lasa teo no nametraka fangatahana fahazoan-dàlana tamin'ny prefektioran'ny polisy ny vovonana DFP amin'ny fanatontosan'izy ireo hetsika etsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina manomboka rahampitso 20 ny volana Aogositra dia androany vonamali izany prefektioran'ny polisy fandavana avy hatrany no setry ny fangatahana araka izao tady-baovao hoentin'ny volaravoavy sy tirakotoarson izao. No lavin'ny prefecture de police ny fangatahana no famiriam-bahoaka etsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina manomboka rahampitso 20 Aogositra ary napetraka ny mpanohitra DFP androany fanovana. Noho ny antony fandriampahalemana no nambaran'ny prefet de police nandavana ny fangatahana. Négatif fa officiel tam'zoro ny tamin'ny milahatra an-dalambe anakotana ny tena tanjona resaka ordre public fotsiny zany izay fotsiny tena ny sécurité am'izao tafiditra. Manamafy ny ao anivon'ny prefecture de police fa tsy azo ataony manatanteraka hetsika tsy nahazahoana lalana ary ny antso ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana ny prefecture de police ny maraina teo ianjy dia fa nisy ny mpitandro filaminana nijanona teo anolohan'ny vavahady fidirana ao amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina toerana izay heverin'ny mpanohitra anaovana hetsika manomboka ny 20 ka hatramin'ny 14 Aogositra ho avy izao. Tsy azo ny mpanohitra hidirana noho izany ny eny an-toerana na dia efa nisy aza ny fahazoan-dàlana nomeny ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra.